tonga mivantana sy nijery ny olona teny amin'ny boribory tamin'ny faefatra ny kominina Antananarivo renivohitra ny talata 14 febroary 2024 notarian'ny ben'ny tanàna Lalora Valimanana sy ny ekipany ny ampy ny solombavam-bahoaka Rasimanana Paulbert Nairosy sy Randria Mandimso Félix ary ireo sefokotany. Avy hatrany dia mitondra ny fanazavana ny tsara ho fantatra momba ny CLD ny solombavam-bahoaka Rotota. Miantso ampanajana ny ben'ny tanàna zay iaraka itsidika ny CLD zay no tonga-ben'ny tanàna eto. Ny CLD tompoko dia volam-panjakana zay no mamay azy ary ny tompony dia isika vahoaka madinika ety indrindra ny ambany tanàna ka zay ny joronay sy ny député Rosy eto hoe adidy ary andraikitry ny ben'ny tanàna ny fijerevana zany CLD zany. Saona Rosy? Marina zany. Marana koa azy angamba dia ny asam-bahoaka no maiky. Raha misy tsy fifankazoan-kevitra na resaka communication tsy mipasy dia atao ampilaminana fa tsy korotana sy fanakororoka eto. Ka misy marina daholo ihany ny andany sy ny ankilany misy vaovao tsy mipasy ary nareo vahoaka aza malahelo fa misy tranche maromaro izy ity. Zay ny adiny vola. Rehefa azo ny vola misy mpanantanteraka ary anisan'izany fidim-bahoaka ihany koa ny tanàna ka tsika miara-miasa tsika any fividianana andratsika mifanjeo fa zao aloha andeny asam-bahoaka. Nojerena ihany koa nandritra izany ireo tetikasa lalakely teny tsy mialonjafy tsara faritra Tsimbazaza mananjara eo koa ny fanantanana amponina sy ny sefokotany mba anadio sy ijery ireo olona ny mpanasa lamba ka nanaiky anome arokanjo ny commune nanoloana an'izany. Nahitana fako mivangongo entin'ny rika ny teny anelanelany ambohipotsy sy tsara faritra izay mampisasaka ny boribory tamin'ny faefatra sy ny boribory tamin'ny faharoa. Nanapa-kevitra ny ben'ny tanàna fa tsy maintsy ho diovina ary atao asa tana maro manomboka amin'ny herinandro ambony izany toeran'izany ka ifanolotanana ny commune, ny samva, ny vahoaka, ny fokotany ary ireo teknisianina avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ankoatr'izay dia nitaraina tamin'ny ben'ny tanàna ambonina fa ny tarby mitondra ny herinaratra ny jirama dia ambany dia ambany ka mety teradoza. Avy hatrany dia ampandry aingana ny jirapa ny commune manoloana an'izay. Ankoatr'izay dia tafiditra tao anatin'ny tanjona, tao anatin'ny vidinana ny fitsidiana ny toerana fikarakarana ny zaza sy ny ankizy sahirana Tetsomaro roa. Fantatra fa vonona hanampy ny commune amin'ny fanaovana ny taratasy raha ilaina izany.